No tanterahina tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 10 Jolay 2024 tao amin'ny fokotany Manankasina, commune Ambohimangarova, faritra Analamanga ny tetikasa nasionaly Pakri. Tetikasa mitondra fiofanana papri, mifeny teknika ny volovary andrano, manome tohana ara-pitaovana ary mampiatra ihany koa ny teknika mpivonovoja izay mivohy ny voly an-tanety sy mahazaka ny fiovaovan'ny toetrandro. Izany dia ho fanavaozana ny famokarana sy fiantohana ara-tsakafo ary fampiakarana ny tahan'ny famokaram-bary eto Madagasikara. Etsika notarihiny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Hadjarson François Sergio. Mila misy famindra, mila misy fomba fiasa zany a, mila hovatsika. Androany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia mitondra amintsika an'izay Pakri zay. Io zavatra anisan'ny volavolaina niaraka tamin'ireo teknisiana ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana, tsy papri le resahana. Marina fa misy papri ao tazatsika fa Pakri. Izay Pakri zay mitondra voalohany aloha fampiofanana. Raha ny mahazatra atsika dia tonga ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mizara ny anam-pamokarana. De manao zavatra ohatran'izao tsika de mikabary tsika de vita zay de samy maka ho azy tsy zay. Samy mamboly ny anazy. Sasany misy tsy mamboly fa any anaty vilany nefa ran'le izy. De zay moa mahatonga anahy matetika miteny hoe rehefa mizaran'izy ireny de hoe any an-tanimbary ny tokony ametrahana an'izy ireny fa tsy any an-tanimbilany. Zay de tonga zany ohatran'izay foana ny atao. Tsy mijery zany tsika hoe inona moa zany ny vokatra azo avy tamin'iny fizarana anam-pamokarana zay natao taminy, satria tosika zay entin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izy ireny. Ka ny zavatra atao amin'ny Pakri dia izao, amin'ny taom-pambolem-bary ho avy io, taom-pambolem-bary mbola le ry anankiray tsy le amin'izao fa le ry anankiray le ngeza be le lava be. Iny zany atomboka amin'ny fampiofanana aloha. Zay nataotsika zao androany. Zay mahatonga an'zareo Papri io, satria ao anatin'io Pakri io de papri no anisany ampiasaina. Satria betsaka ny hita fanampiasa any Papri de tena hoe niakatra ambony ny vokatra. De rehefa vita ny fampiofanana zay vao misy an'izay le fizarana an'izay le anam-pamokarana zay. Zany hoe efa nahazo fiofanana tsika de tonga ny anam-pamokarana de mbola misy koa ny ekipa mbola manaraka atsika, manampy atsika. So de misy adino. Zay ihany koa zany zavatra anankiray anisany atao anatin'ny Pakri. De ny vokatra efa ataoko hoe matetika azonao anatin'ny taona anankiray de efa fantarin'ny teknisiana hoe tia ny azona anatin'ny taona anankiray. Mba ho jerena zany hoe ny tombo ve ny vokatra rehefa nahazo fampiofanana ianao, rehefa nahazo ihany koa anam-pamokarana de ny tombo ve ny vokatra. Satria zay ny tanitsika. Ny tanitsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany de zao. Mitombo ny vokatra mba hafanao mahavita tena ra-tsakafo de mbola misy ambombava, iny le ambombava iny no amidy de azahoana voly. De mitombo ihany koa ny fidiram-bola ao anatin'ny tokantrano mpianakaviana tatsa tsirairay avy. Zay ny tanitsika. Miavaka ny hetsika noho ny fahatongavan'ny tale jeneralin'ny FAO Andriamatoa Kiu Dongyu teny antoerana nijery sy nitafa mivantana tamin'ireo tantsaha izy raha tonga namita iraka teto Madagasikara. Nitondra afatra mazava fa hiara-iasa isika anova ny sehatry ny fambolena. Etsika tafiditra ao anatin'ny pakadin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana anamafisana ny famokarana maharitra sy anohanana ireo tantsaha ho amin'ny taom-pambolena 2024 2024 sy 2025. Manandanja ho an'ireo tantsaha ity tetikasa Pakri ity, velim-panantenana izy ireo ary vonina ampiatra ireo teknika famokarana moderna mba anavaozana sy anatsarana ny famokarana. Tena mahaliana tokoa le izy satria mety hisy fivoarana ho anay tantsaha, satria izay tantsaha zany tena mila fanampiana mba hoentina hanatsarana an'le fambolena. Fa le fambolena nataonay taloha zany
ohatrany hoe fambolena nentim-paharazana fotsiny de na manao ezaka be ary zay tsy de ahitana ivokatra be loatra, de lasa miteraka fahatiantoka le izy satria le karaman'olona zany a betsaka de vokatra miakatra kely, de zay mahatsara an'le hoe mba mila teknika mba hanatsarana an'le fambolena mba azahoana vokatra betsaka kokoa. Risque tokoa zay hanao an'le fambolena tanety satria mba manampy an'le vokatra avy eny an-tanimbary zany le aty an-tanety, mba am'zay mba betsaka zany le vokatra, misy ny an-tanety, misy ny eny an-tanimbary. Ny teny farany zany dia misaotra an'ireo ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tonga mba nitsidika anay tety ambanivohitra tety hanentana anay amin'ny fambolena. Rehefa mavita ny fiofanana araka izany ireo tantsaha dia toloran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Masombolo Nohatsaraina, zezika NPK sy URE ary tohana ara-teknika izay anisan'ny dingana lehibe amin'ny fanatanterahana ny stratégie nasionaly ho an'ny fampandrosoana ny fambolem-bary na ny SNDR. Ensemble, transformons le secteur agricole.